Sayani simafi milanjera kamila kivi nademi afi maruri fakapana nisarikia nitalawa minoma ampire tizanaka nifyaila naire Vozuna izalifo matuki nielina ukanefizai andafakai oresitua aizayana faingana efalianjana niajiana izai amunziana Vozuna izalifon matuki nielina umanefizai anafakai oretsituo aizayana faingana refalianjana niajiana izai amunziana Kafoni sanandro ni fiainana haize noma mety ahitana samarana fitilala ny titony bezany sady fiakana na dia mafiazareny manjo de manampe Miaggiani guagliani più lei fa se mi fai la nave e fa vozuna izalifo ma tu chi mi elina umane fizai anafakai ora si tuo aizayana faingiana refamiaggiana miagiana izai amunziana mi fiena naire e fa vozuna izalifo ma tu chi mi elina umane fizai anafakai oresi tuo aizayana faingiana refamiaggiana miagiana izai amunziana miagiana izai amunziana miagiana izai amunziana eny tompoko miandry anao izahay amonjy anay faly miona aminao ndray androany faly miaraka aminao amin'ity fandarana vao maraina aty amin'ny faritra misy anay aty Québec Canada alatsinainy 27 ny volana Mea 2020 sy 2020 faly satria afaka miaraka aminao araka ny tokony izy ary mampanantenanao zavatra tsara foana iarahana aminao amin'ity maraina ity betsaka ny zavatra azo tenenina satria nisy an'iny fandarana omaly zay nanitikitika anay satria nandany fotoana kely mihitsy avy nirava niasa tamin'ny nanao an'iny zavatra iny de somary ohatran'ny tonga saina ako zany hoe maninontsika olombelona no manao
zavatra ohatran'ireny zany tsy manao zavatra amin'ny fandinihan-tena sy ny lasany fa somary ohatran'ny mamelona zavatra anankiray mba hahafahako zafady indrindra tsy mandinika tsy manao zavatra zay mety zafady topoka tsy manao zavatra tsy mandinika tsy manao zavatra tsy mendrika ary somary ohatran'ny ao anareny filazana zany tsy manaraka baiboly araka ny tokony hisy androany dia hiverina kely amin'iny resaka iny satria tsy dia tena tatiko loatra zany ilay zavatra nataon'le bandy alohan'ny andehanan'ny fiambenana maraina sy ny vavaka miaraka amin'ny jezaona misy zavatra hojerevako kely vetivety atao amin'ity misy fanontaniana kely apetraka ny olona anahako dia hojerevako vetivetika izy ok ndrasy vetivetika ireo voilà ao tsara zay ok somary averiko kely indray somary ohatran'ny nasorena kely say le izy satria tsy nieritreritra zany le olona nanao an'le tsy hoe tsy nieritreritra fa tsy tena andinika araka ny tokony izy izay no iverenako kely aminareo androany ok androany tsika dia iresadresaka kely mihitsy zany fandarako zany iresadresaka kely aniny zavatra iny hoe lorsque la foi se confronte à la raison any hoe nadididikako tamin'ny Google le izy rehefa mifanandrina amin'ny saina ny finoana may alohany anaovantsika anazy ngamba dia tsara antsika raha mba miaraka kely mivavaka manandratra ny voninahitr'Andriamanitra satria eo amin'ny toerana masina indrindra izy miandratsika amin'izao maraina izao amin'izao fo zao apetratsika eo am-piantanan'ny Jehovah Ray Masina mandrakariva ny fiainantsika rehetra tsirairay avy angata aminy mba ho hisy fitiavana fahendrena ary fahantsora-po ao amintsika tsirairay avy raha hivoaka nyity tranoty ny herin'ny fanahy masina hidina amintsika anampy antsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ary zany dia apetratsika eo am-pelantanan'i Jesosy misaotra anao raha eo amen ok somary iverenako kely le satria tsy mamaika be anamaly anazy omaly au fait donc amiko somary ohatran'ny tsy hoe sorenako tsy sorenako satria tokony mieritreritra zany ny olona rehefa hanao zavatra ohatran'ireny lorsque la foi se confronte à la raison nalianatsika nandritra ny 2 taona izy i Jesosy zany na dia amin'izao fotoana izao aza mbola mampihetsi-po hatrany ny teniny manova ny fiainantsika izy miteraka antso ho antsika ihany koa tena mifeno ohatra tena misy zavatra mifanohitra nefa amin'ny zany rehetrarehetra zany any hoe misy zavatra mifanohitra tsy itiavantsika anazy tsy alalantsika anazy satria misy zavatra betsaka tsiketsika zany ok mifankaty amin'ny anarany isika nefa kosa mifankahala amin'ny anarany eny misy zavatra mifanohitra foana zany amin'ireo zavatra reo na tsika tia anazy satria izay ny efa nyteneny na tsika mankahala anazy satria tsy mifanaraka amin'ilay sitrapontsika ilay izy tsy maintsy ekena fa loharanon'ny fandriam-pahaleman'i Jesosy sy ny afandrehetrarehetra izay nataony tao anatin'ny baiboly fa loharanon'ny herisetra ihany koa izy faran'izay enjana indrindra satria itsika samyntsika dia mitarika ady amin'ny anarany firy tamin'ny ady teto ambonin'ny tany natao tamin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fangalana ny jiosy ny tanànan'ny Jio Israel sy ny karazany ireny hatrany amin'ny partiany Frantsa sy ny karazany ireny entina amin'ny anaran'i Jesosy tao ireny lasa mariky ny foto-kevitra isan-karazany sy ny mpanohitra indrindra izany ady zany hita ho mpamina ny faran'izao tontolo izao Jesosy révolutionnaire mpiady anaty ohatran'ireny mpiady ireny anatin'ny fotsika tsirairay avy mistika be misy mombamomba anazy ary tompony fahendrena izy ary afaka manampy nizaniza eto ambonin'ny tany afaka matoky an'izany toetra hafahafa izany ve tsika zany toetran'i Jesosy zany hoe io zany olona mystère be tsy fantatra izany zay le resaka omalany afaka matoky ny lahatsoratra iray taloha ve tsika dia ny testamenta taloha na ny testamenta voalohany nadika nandritra ny 2 taona ho azo itokisana sy tsy azo itokisana ve io tenin'Andriamanitra io Andriamanitra ve Jesosy hatramin'ny natongavany dia olana ho
ho an'ireo izay efa nifanena tamin'izy olana be mihitsy hatramin'ny androny Jehova. Andao ho jerevantsika ny texte satria tsy afaka nanao an'le izy tsara ho maro ty efa tezena fa vao naheno fotsiny hoe tsy nampiasa baiboly izy dia vao tsy hitany namalina an'le hoe ny baiboly dia tsy tenin'Andriamanitra fa teny soratany iny dia efa nanomboka ohatrany somary ohatrany tsy afa-po kely tamin'le valitenin'le bandy. Ho jerevantsika alohan'ny zavatra kely fotsiny ampisehoko anareo hoe Andriamanitra marina Jesosy. Alohan'ny jerevantsika anazy nefa dia tiako ny tenenana aminao ao anatin'ny Hébreu 11 dia milazalaza momba ny finoana rehetrarehetra mombantsika. Ao amin'ny Hébreu 11 Hébreu 1 dia milaza hoe ary ny finoana no fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Averiko ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina satria tsika miandry fanehoana ny zavatra tsy hita ny masontsika. Ok, azon'Andriamanitra tao mihitsy ny tonga dia nampiseho hoe io ny zanako Andriamanitra dia mandoalika eo anatrehany daholo izy fa misy antony matoa izy tsy nataon'izay zavatra zay. Ny Mandriamanitra azy maninona izy no nivoaka tao anatin'ny baiboly au fait. Satria ao anatin'ny baiboly dia efa ahitana ny valiny. Ohatrany hoe Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia milaza hoe tamin'ny voalohany teny tsisy tsy mahafantatra an'izany tsika ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia natao izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ao amin'ny fahaefatra amby folo Jaona ihany io toko voalohany manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika olombelona, nonona teto ambonin'ny tany ary hitanay ny voninahina hoe hitan'ny mpianany ny voninahina tsika tsy nahita. Izay mahatonga an'ilay hoe ny finoana dia mahatsapa ny zavatra mino amin'ny zavatra tsy hitan'ny maso dia voninahina miendrika n'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy ny fahamarinana. Ho tohizantsika ihany le izy ny Mandriamanitra anazy Jaona 20:28 namaliny Tomasy anazy dia tsotra be Tomasy ka anao tamin'ny hoe tompoko sy Andriamanitra. Andriamanitra n'Andriamanitra ny Jesosy satria izay fanontaniana zay dia mipetraka tao. Inona tsy mivaliana araka ny baiboly izy. Hébreu toko 9 Hébreu toko tsy tadidiko zany ty Hébreu toko oh là là ok c'est pas grave satria nataoko amin'ny maintsy mamoana azy amin'ny teny frantsay raha ohatran'izao Hébreu tsy manina alefatsika ohatran'izao izy Hébreu 9 io fa hitantsika eo koa ao amin'ny Salamo fa 5:70 ka hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 7 fa ny zanaka kosa dia nilaza hoe ny seza fiandrananao Andriamanitra dia mandrakizay toro ary ny te-pahitsiana no te-panjakanao tianao ny fahamarinana fa halanao ny heloka ko Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanoso diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Mazava be zany teny zay amin'ny Andriamanitra anazy. C'est simple napetraka fotsiny ilay texte ny Hébreu namalina anazy dia tsy niala tamin'iny mihitsy ny ahako raha zany niona taminy tsy niala tamin'iny mihitsy ny ahako satria izy fantatro fa tsy ino. Donc izy raha tsy mino manana ny argument izy. Za kosa raha mino manana ny argument ka ny texte ny Hébreu izay milaza hoe zao. Ndao ho tohizantsika Jésus taddio tsara fa éternel Apocalypse 1:8 Père ary 17:18 Fils. Izao no alpha sy omega niondrika Jaona ka nokotihany tamin'ny tanany no noteneniny hoe izao no voalohany sy farany dia ilay velona. Raha ohatra ka ho jerevantsika tsara io boky io alpha sy omega dia izao no teneniny izao no voalohany sy farany dia nampisehony an'i Jaona ilay tanany zany hoe izy no voalohany alpha sy omega ary izy no voalohany sy farany zany hoe izy est éternel. Non tiako tenenina Jesosy et Yahweh. Matthieu 3:1-3 amboarina ny lalan'i Jehova izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko 7:7 Korintiana voalohany toko 10:1 Exodos 3:20 fa 1:20 Jaona 2:20 37:41 zay angamba no azoko tenena andrasa ho jerentsika le texte nanaovako anazy tao amin'ny tsy nataoko le texte mety tsy nataoko angamba le texte zay angamba no ny azoko itenenana anazy tamin'iny fotoana iny non itsika dia tsy maintsy miverina ao anatin'ny Hébreu toko voalohany andininy voalohany ary ny finoana
no fatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ninona tenen'ny olona momba an' Jesosy dia tadio fa mba misy antony matoa tsy nampiseho an' Jesosy hoe azony atao mihitsy ny teny hoe za Andriamanitra tonga dia atao ohatran'izao dia izay teneninao rehetra dia mitona dia mirefotrefitra fotsiny boum mandeha ohatran'izao dia miverina any aminao daholo satria ampisehoanao hoe Andriamanitra fa tsy nataony ilay izy. Ny antony satria tiany ho fantatsika olombelona tsirairay avy fa finoana ny fatokiana amin'ny zavatra rehetra izay antenaintsika ary ny fanehoana ny zavatra izay tsy hitantsika rehetrarehetra. Tsy azo adino mihitsy zany ary tsy azotsika adino no maneho an'izany zavatra izany satria manjary mivoana ao anatin'ny Baiboly tsika amin'izao fotoana izay izay ohatra ny nahazo an'iny rahalahintsika kristianina iny nanao zavatra tsy nety, tsy hoe tsy nety fa tena tsy mendrika teo amin'ny filazananjana momba an'Andriamanitra. Misy zavatra ohatra ny mahagaga dia efa ny fiambenana maraina misaotra ny ianao an'izay kely izay zavatra ohatran'izay fotsiny satria tsy dia tatiko loatra ilay izy omaly satria tsy nieritreritra izy alohan'ny iona amin'ny olona ohatran'ireny. Mila eritreretina tsara fa tsy tonga dia maka ny côté an'ilay olona izy hoe tsy mila baiboly amin'ity fa ohatran'izao tsy azo atao mihitsy, tsy azo atao satria Andriamanitra rehefa tena mikaroka ianao izay mahatonga nahako miteny ianareo aza atao haingo trano mihitsy ny baiboly. Na misy fotoana 2 minitra 3 minitra satria fantatro fa mandreraka ny mandeha miasa, mandreraka mitady vola, sarotra ny manao zavatra andavanandro, tsy manana fotoana tsinotsika satria reraka ianao verina avy any mety tsy nahita ninona dia tonga ianao dia matory na mila vanina ohatrany hoe aiza indray sakafo sy ny karazany zany zavatra zany miexiste atao satria izay ny fiainantsika olombelona fa ilay maman kely mba hahafahantsika mandray an'io baiboly io alohan'ny ivoahana ny trano na iverenana ny trano important be mihitsy eo ambanin'ny fanahin'ny mason'i Jehovah. Important be mihitsy averiko, important be mihitsy eo ambanin'ny fanahy mason'i Jehovah. Ny antony ohatran'ireny zavatra niseho tamin'ny kadijona ireny nanao tsinitsinina ny maha-kristianina antsika ny ahoana ireny vola zany ny mpitondra hafatra ny fanena tamin'ny olona tsy mino. Averiko manao tsinitsinina ny maha-kristianina mahan Jesosy an' Jesosy ny olona tokony hitondra hafatra ho an'ny tsipino 7,7 presque 800 de partage, presque 5,3 j'aime mumet pouce. Zany hoe c'est énorme pour 2 heures ary 1 giga fotsiny ahafahan'olona mihaino zavatra ohatran'ireny dia nanariana fotsiny tamin'ny fotoana tsisy dikany. Ça veut dire zany que important be amin'ny olona tsirairay avy ny mihaino sy miresatresaka momba an'Andriamanitra amin'izao faran'izao manitikitika. Somary ohatra ny za koa gaga hatramin'ny ajango tanteraka iny hiditra amin'ny fiambenana maraintsika. Za koa gaga hatramin'ny nisy problemako tamin'ny Facebook dia lasa ny directako rehetra na dia ataoko vidéo ara dia lasa ohatran'ny réel. Tsy haiko mbola vao hitady an'ilay solution satria tsy hitako ilay solution hatramin'izao. Ndao tsika hiaino an'ilay fiambenana maraina androany 7 ny volana Mea 2024. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alatsinainy maraina fa 9 volana Mea izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny amin'izay an'ity maraina ity. Misaotra ihany koa izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandarana eto ary mirary soanao mba hitony fitahina hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Ny tomban'Andriamanitra eo vempisaoranao izay ny amin'ny tombon'anitra eo omenao anay. Misaotra anao ihany koa miay ny fiainanay tsirairay avy
ary mangataka aminao izay mba milanao ny iloka sy ny fahadisoanay raha kofa amin'ny fahasoavanao zahay ary amboary ho tahaka anao anaraka ny toromarika avy aminao ary amboary ny fonay aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho ny ohatra ny fahamasinan'ny sabata. Nalaina amin'ny Deutéronomie 9:1 sy 7 manao hoe ary aoka ho ambonao izao teny andidiko anao zao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mivoa. Amen. Nisy tsy fahombiazana tao amin'ny ankonanao, tao amin'ny fankamamiana ny fahamasinan'ny sabata sy ny fampianarana ny zanakao ary ny fampitahana aminy ny lanja ny fitandremana an'izany araky ny didy. Manjavozavo ny fahatakaranao ary tsy hainao ny manafaka ny fenitra ambony tokony ho tratrariny mba hahatonga antsika ho mpitandrina ny didy. Hanampy anao amin'ny ezaka ataonao anefa Andriamanitra rehefa manao ny asa mifody koa ianao. Tokony hanana fifehezantena tanteraka ianao amin'izany no ahombiazanao bebe kokoa amin'ny fifehezana ny zanakao rehefa tsy manaraka ny fitsipika izy ireo. Asa lehibe no manoloana anao ho fanarenana an'ireo tsy rambona tamin'ny lasa nefa tsy takina ny anaovanao an'izany amin'ny herin'ny tenanao manokana. Hanampy anao ny anjely, aza vela ny asa ary aza apetraka ny enta mavesatra, azony amin'ny pahavononana izany ary areno ny tsy rambona nataonao hatrizay. Tokony hovitaina ao anatin'ny nemana nomen'Andriamanitra anao izay rehetra azo atao mandritra an'izany. Aoka ianao ho tsy hangalatra na dia ora anankiray amin'ny ora masin'Andriamanitra azy. Fitaina lehibe tokoa no ampianantena an'ireo manome tombam-bidy ambonin'ny sabata sy mahatsapa ny andraikitra apetraka aminy momba ny fitandremana an'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no hamasin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asanjatro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Tsy misy teny na asa tokony atao amin'ny sabata raha toy izany fa fanitsakitsahana ny sabata masina eo masin'Andriamanitra. Tsy ny tsara ny vatantsika amin'ny asa ihany takian'Andriamanitra rehefa sabata fa takiana ihany koa ny fifehezantsika ny saintsika mba tsy heritreritra afa-tsy izay zava-masina isika. Irinana izany mba ho tanteraka amintsika ka hahatonga antsika hanana fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra ary ahafahantsika manararoatra ny fotoana ny sabata iray manontolo mba ahafahantsika miray amin'ilay tompontsika. Amen. Ry Tompoandriamanitra, misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba ho ampianarinao hatrany ary ampio izay amin'ny lafin'ny fampiarana. Atsiaro an'ireo teny rehetra sy toromarika avy aminao mba ahafahanay miaina ao anatin'ny sabata feno. Aminaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, mahafinaritra ny meno zavatra ohatran'izany indrindra fa miresadresaka ny sabata izy amin'izao vanim-potoana zao ny fiambenana maraina sy ny karazany. Na dia toka zao hoe le zavatra tokony tenen'ilay namantsika iny tokony mifantoka tao anatin'ny jaune voalohany indrindra tao anaty satria tsisy afa-tsy ny 4 évangile ihany no tena miresaka afaka ny teneniko hatrin'ny alina mombamomba an'i Jesosy. Dia afaka niditra ihany koa izy tao anatin'ny textany Hébreu dia nandeha kely tany amin'ny Levitikos sy ny karazany ireny mba hoentina zany ampitaina amin'ny hafa hoe non, Andriamanitra ny io zavatra tenentsika io Andriamanitra sady olombelona nefa olombelona tsy mitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra. Ohatrany ao amin'ny Hébreu izy manomboka ao amin'ny Hébreu Jesosy dia ny Hébreu dia mitantara anazy fa izy no atao hoe grand prêtre, notre grand prêtre, tsy misy afa-tsy izy. Amin'izay fotoana izay izy tokony miverina kely nakany amin'ny
texte ny hébraïque tany amin'ny texte anisan'ny lalàna sy ny karazany momba ny testameta taloha momba ny ana hoe zany hoe tsisy afa-tsy ao anatin'ny any amin'ny exode 19:16 zany momba tantara momba ny fiainan'ny Aaron sy ny ino filazana izy ty ny zanany reny rehetrarehetra reny zavatra tokony tantaraina avy eo izy tokony hoa niditra ao anatin'ny bokyny hébreu satria tsy misy afa-tsy ao anatin'ny bokyny hébreu no ahitana hoe Jesosy sady prêtre no grand prêtre nefa kosa any amin'ny texte rehetrarehetra any amin'ny testameta voalohany afaka tenenina koa hoe on peut la référer avec d'autres termes par exemple Jesosy dia azo atao hoe médiateur avocat zay hitantsika ao amin'ny c'est simple il y a tellement d'exemples en fait pourquoi il n'a pas trouvé médiateur ao amin'ny 1 Timothée 2:5 Jean 14:16 1 Jean 2:1 zany manana caractéristique be da be Jesosy ohatrany ao amin'ny hébreu toko faharoa andininy fafito amby folo izy de mijery atsika no il est miséricordieux zafady et fidèle tsisy afa-tsy Jesosy no afaka manome atsika an'izany zavatra zany ary adinino le namantsika mihitsy izy ao amin'ny hébreu 7:23-25 izy de il demeure éternellement efa nyteneniko hatramin'ny voalohany teo 7:27-28 manana ny sainteté any Jesosy lié avec au fait zany hoe tsy nanota mihitsy izy ao anatin'io zavatra io raha mijery ny baiboly ohatran'izao ako manana supériorité any izy miaccompagne ny humilité any partout hébreu 1:4 Moïse hébreu 3:3 prêtre lévitique tokony miverimberina tamin'ireo boky ireo izy mety nany hoe tsy iverenako tsony izy fa mamenatra manao zavatra ohatran'ireny nefa tsy mianatra baiboly araka ny tokony izy nefa mpampianatra pretre na mpianatra évêque na ohatran'izany tokony mijery tsara tsy miala ao anatin'ny baiboly mihitsy zay mba afatra teneniko atsika tsy misy lefina tsara ohatran'ny baiboly afahana mamaly amin'ny baiboly tsy afaka miala ao anatin'ny baiboly mihitsy ianao fa raha tsy zany de mandendeha ohatran'ireny olona misavo ambona eny nanana reny tsy mahavita ny ninona tsony fa hoentin'ny fanay ratsy zay tiany anaovana anao mandeha à gauche mandeha à droite de hoenty miverina ohatran'izany tsy misy manana ny fonction tsara mihitsy natao grand prêtre Jesosy azo nyraisinao amin'ny hébreu à partir ny 5 hatramin'ny farany mihitsy hatramin'ny 9 hatramin'ny ohatrany hébreu 9:6-7 mifanakaiky amin'ny exode 29:38-42 sy ny karazany rehetrarehetra maninona tompoko no tsy narahana ny baiboly aloha faranako izy anao satria mbola misy zavatra ho karakaraiko anao satria misy tiako iverenana kely le famadihana satria misy vidéo navoaka ho anah de tiako iverenana kely le resaka momba ny famadihana alohantsika ieno anty fa afaka hiaraka amin'ny Jason aty satria fa meo 20-30 minutes eo ny rahako aminao androany ikarakara momba an'le famadihana hijery texte sy ny karazany ahoana ny fomba hitondrana anazy satria zavatra farany mifahalalako anazy ao anatin'ny zavatra tonga de meko anareo eto no ny votoatiny hoe ao anatin'ny zavatra zay ataoko hoe anisan'ny ataoko hoe spiritisme ny zavatra ohatran'ireny zavatra ohatran'ireny zany ohatran'ireny hoe spiritisme zany hoe zavatra tsy vao androany ihany no nitranga reny zavatra reny fa efa zavatra efatra amin'ny ela fa zaho kosa ny zavatra azoko tenenana anareo hoe matoa nitranga reny zavatra reny de satria on est plus attaché plus éloigné surtout zany miala lavitra tamin'ny enseignement biblique ny olombelona ary le olombelona tonga nitondra an'le baiboly tany amintsika tany araka ny tenenin'ny koto de ohatran'ny nangalatra nanararoatra satria zany ny zavatra natao na ny protestant io na ny katolika io atao anatin'ny fitondrana Angleterre na ny espagnol na ny romana sy ny karazany mandroba zay ny zavatra hitatsika tena tonga atsika tsy miverina zany hoe tsy manakatra an'le famarinana fa misy vadisoana be ihany koa le rita ataontsika isan'andro ohatrany miala avy any amin'ny ohatrantsika ohatrany tenena hoe avy any Thaïlande mosa tsy tadidiko tsony momba Malaisie sy ny karazany je sais pas tsy tadidiko tsony ny fomba tenena tamin'ny mbola kely nefa any amin'ireny toerana reny misy rita tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de reny tonga aty amintsika aty
dia mahatonga antsika manaonao foana. Zany hoe ny enseignement biblika tsy tafiditra mihitsy ao anatiny ny zavatra tian'Andriamanitra atao mba hatongavana any amin'ny tsirairay avy, mahatonga antsika manao zavatra ohatrany hoe spiritisme, miresaka maty na mamoaka ny faty ao anatin'ny fasana anankiray azy zavatra tsy azo atao mihitsy normalement satria efa maloto iny zavatra iny, tsy afaka mivoaka ao iny satria raha mivoaka ao iny amiko dia efa ohatrany mijery foana ijerevako eto tadidiko le texte misy satria ianao efa any anaty amiko raha efa lasa miditra loatra amin'ilay izy indray nefa rehefa tenao ilay izy amiko rehefa tafiditra ao anatin'io zavatra io anao anatin'ny fiainatsita tsy tokony hivoaka ohatrony fa miandry ny feo an'i Jesosy mampiakatra anao sisy amin'izay fotoana zay raha mivoaka ao ianao dia efa tsy hainao tsony no na dia hoe alaitsika ary izy any ambany any efa tsy volonté an'izany satria tsy manana force izy tsy manana n'iny ny faty any tsy miteny anahako mihitsy ny andany sokafy ao ambany ao dia ampiakaro aty ambony aty c'est impossible satria izy tsy miteny, tsy manana fo, tsy manana fitiavana, tsisy voninahitra. Zany hoe ao ambany ao izy efa tsy tsinitsinina tsony izy mandrapahatonga ny ohatrany teneniko maly teny fikasana dia ao amin'ny Tesaloniana nahitantsika izany, amin'ny Tesaloniana nahitantsika izany iny Jesosy miantso amin'ny feo indray mandeha iny famporototo dia mitsangana zay mitsangana ary mijanonao zay tsy mitsangana. Par contre misy ny atao hoe deuxième résurrection amin'izay fotoana zay Satana vao hifalifaly aorianan'ny arivo taona satria amin'izay fotoana aloha hijanona eo aloha izy satria lasa lavitra be loatra ako. Andaontsika hiaino an'izay zao amin'ity amaranako an'ity fandaran'ity. C'est lundi, 19 mai. En ce tout premier pas de la semaine, je viens poser devant toi mes doutes, mes peurs et mes rêves suspendus. Car je sais que là où tu présentes, la crainte s'efface et la foi prend vie. Ouvre pour moi les portes que j'ignorais et referme celles qui m'auraient détourné de ta route. Fais de ce lundi un tremplin vers tes promesses. Transforme mes hésitations en certitudes, mes inquiétudes en champ d'action de grâce et ma fatigue en un zèle nouveau. Seigneur, quand l'ennemi s'usure la défaite, fais résonner en moi ta victoire. Avec moi, tout est possible. Ravive mon espérance, alimente ma confiance et ouvre grand devant moi des chemins que je n'aurais jamais imaginés. Je te confie ma famille et mes amis. Protège-les sous ton aile, renouvelle leur force et fais-leur sentir ta paix, même au cœur de leur combat. Pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui, que ta main invisible les touche, les soutienne et les élève. Ce lundi n'est pas juste un jour de plus. C'est la première marche d'une semaine placée sous ta faveur. Alors je marche avec assurance, non par ma force, mais par ta grâce et ta puissance qui me précèdent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ny tompoko faranako eto izy andrany nisy ohatrany teniteneny hoe tout est possible par ma voix ou tout comme ça, c'est ta normalement satria miresaka momba n'Andriamanitra izy tsy maintsy misy fahatozona kely satria tsika olombelona dia fantatra reo ihany fa olombelona tsy tanteraka no mbola tsy ao anatin'ilay teny fikasana araka ny tenen'ny Paul ao amin'ny bokiny manantena fa salama tsara ianao mirary andro tsara ho anao raha ohatra ka tsy satria ato natao hoe ny programantsika androany dia fiambenana maraina iresadresaka momba ny famadihana isika alohany amin'ny 1:20 atoandro ary momba ny purgatoire tompoko tena anisan'ny zavatra tena mampalahelo satria ny fiheveran'ny olona anazy dia azo atao ny manasa olona anankiray rehefa maty izy zany hoe mandalo diovina ao anatin'ny afo ara-baiboly ve zany zay fotsiny zany amin'izay fotoana zay zareo dia naka ny texte ny Makabe rehefa manazava an'ilay satria ny taranaky Jodasy ao anatin'ny taranaky tsy tadidiko tsony ny anaran'iny olona iny dia iny zavatra iny dia Makabe no raisiny zareo dia namoaka an'izay teny izay tamin'ny ady zareo hoe ohatran'izao ny problème nefa ny baiboly rehetrarehetra ao anatin'ny réformiste tsy nandray an'ny Makabe daholo ary magaga ny orthodoxe nandray an'ny boky efatra ny Makabe, ny katolika nandray ny boky ny Makabe anankiroa fotsiny. Taty aoriana izy dia navoaka ny Bible français courant nampidiriny tao aorianan'ny Esther
nampidiriny tao koa ny Esther grec, nampidiriny tao koa zany hoe tantara amin'ny baiboly ndray amin'izay fotoana zay, nampidiriny tao a Makabe anankiroa, zany hoe Bible français courant zany a, surtout naka ny zavatra niraisin'ny katolika romanina. Par contre ny Bible de Jérusalem napiditra ny Makabe miaraka amin'ny retan grec sy ny karazany tao aorinan'ny apokalipsy. Ny problème nefa dia Andriamanitra nisy zavatra niteneniny. Zany antsika zany ohatra ka napiditra an'izany rareo amiko tokony nampidiriny koa ny apokryfiny Judas, tokony nampidiriny rareo koa ny Enoka sy ny karazany fa tsy navelan'rareo reny fotsiny niditra tao ohatran'izao. Farany tsara adiniko ny teny an'izay fa tamin'ny 1948 ny fanjakana Israelita tamin'ny nahazony tanàny adiny tanàna sy nahazony fahaleovan-tena izy raha tsy diso ahako dia namerina nandinika hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny procès any Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana 1948. Oui, 1948 namerina ny procès izy tao anatin'ny 4 évangile. Ary ny magaga ny zavatra tsy azon'ilay namantsika tsy te mino an'ilay izy foana, ny olona politicien rehetra tao ambonin'ny tany dia mino an'i Jesosy daholo. Eritreretinao hoe président Sarkozy raha nanontanian'ny mpanao gazety anankiray izy, entre parenthèse dia raha nanontanian'ny mpanao gazety anankiray izy dia inona ny zavatra navalina izy raha ohatra ianao alohan'ny afatesanao iza ny olona mba tianao hohitra iresahana voalohany indrindra. Gaga be ilay mpanao gazety tamin'izay fotoana izay fa ny zavatra navaliny Monsieur Sarkozy dia zao tsotra sady simple: Jesosy Kristy. Mahagaga sy mahatalanjona. Ozy izy hoe ny antony ozy izy tsy mahavariana anao ve ohatran'ilay niteneniko anao teo olona nandalo teto tao anatin'ny 3 taona monja satria tsy misy mahafantatra momba an'i Jesosy fa 12 taonany ka hatramin'ny 17 taonany na ny naissance ny avy eo 12 ans niditra tanaty temple dia avy eo à partir de là tsy misy mahafantatra ohatran'ny hoe nafenina zany izy. Tsy mahagaga anao ve ozy izy mbola manitona des milliards de personnes amin'izao fotoana iainantsika en 2025 zao. Tamin'ny 2025 izy nanontaniana zay fanontaniana zay. Jesosy Kristy ozy izy ny tiako hita. Ny finoana araka ny teneniko anao teo araka ny Hebreo toko voalohany andininy voalohany ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Sarkozy no niteny an'izao hoe tsy mahatonga sainanao ve ny mieritreritra hoe olona n'exista 3 taona fotsiny nanao zavatra nandritra ny 3 taona dia mampiova fon'olona amina miliara amin'izao fotoana iainantsika izao. Ary tadio mieritreritra ianao hoe katolika mibetsaka indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Tadio mieritreritra ianao hoe musulmane tady idépasser ny chrétien à part les catholiques. Fa tadio fa alohan'ny hatongavan'i Jesosy le contraire ny zavatra isy eo. Ary tsika rehetra samy mino an'izany ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny contraire no mety hiova amin'izay fotoana izay. Par contre ny zavatra teneniko foana tsy misy lalana tsara afa-tsy ny fijerevana ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly irery ihany mba hahatonga anao handray anjara amin'izany arivo-taona zany. Misaotra tompoko mirary andro sambatra ho anao dia mampanantena anao fa dans je sais pas manomana anazy ako sarotsarotra ihany satria zavatra nangatahany Olivier le izy hoe zahantsika atao araka ny tokony izy efa nanao indray mandeha ako fa amin'ity izy ampidiritsika kely ny atao hoe spiritisme araka ny teneniko anao tamin'ny voalohany teo hoe problème voalohany indrindra dia ny tsika ny éloigner ny enseignement biblique no mahatonga an'izao zavatra zao amin'ny tranga. Misaotra tompoko.